Miainga amin'ny vahoaka ny sy ny demokrasia, izy sehatra ahafahana maneho hevitra sy miteny ankalalahana. Isan'ireo sehatra goavana ahafahana maneho ny tena demokrasia ihany koa ny sehatry ny fifidianana izay fanehoana ny vahoaka maro anisa ny safidiny izay tena zava-dehibe tokoa. Zo fototra ananan'ny tsirairay hoy ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina ny fahalalahana maneho hevitra sy ny teny izay taratry ny demokrasia ka isan'ny firenena mbola manome lanja izany i Madagasikara amin'izao fotoana izao izay anaovana ezaka hatrany fametrana izany fahalalahana izany raha ny fanazavany. Ary ny amin'izao fotoana izao fantatritsika dia izany atao hoe fiatrehana ny fifidianana izany no isany fotoana iray miverina amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ireo mpifidy vaventy izay nifidin'ny vahoaka ihany koa ny fahafahana maneho hevitra ka ankehitriny tsika dia isan'ny zava-dehibe zany fiatrehana ny fifidianana zany tany demokratika i Madagasikara. Isan'ireo tsara toerana amin'ny fanajana sy fampiarana ny demokrasia ny mpanao gazety hoy hatrany ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina androany. Ny asa fanaovana gazety izay fantsona lehibe ahafahany rehetra maneho hevitra ankalalahana raha ny fanazavany. Malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary tena hoe miezahana ny ampalalaka an'izay ary ianareo ngamba eto anivon'ny asa fanaovana gazety izay isan'ny manana toerana vaventy ary ngeza ao anatin'izay zofototra roa izay zany hoe ny fantsona ahafahana maneho hevitra sy ny fantsona ahafahana mampita vaovao dia ianareo reo angamba ny tsara toerana afaka milaza fa malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara ary ihany koa malalaka ny fampitanareo ny vaovao any anivon'ny fiarahamonina. Androany 20 septambra mony andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia. Manomboka amin'ny 9 oktobra 2022 izao hatramin'ny 13 oktobra 2022 no misokatra ny fametrahana atonto taratasy filatsahana COVID-19 ho an'ireo izay handray anjara amin'ny fifidianana lohany Madagasikara izay tontosaina ny 12 Desambra 2022 araka ny didim-panjakana izay tapaka nandritry ny filakevitry ny governemanta ny 7 septambra 2022 lasa teo. Tanterahana manomboka amin'ny 7 novambra 2022 hatramin'ny 7 Desambra amin'ny 12 alina kosa ny fampelezan-kevitra ho an'ireo kandida izay nafeno ny fepetra ary tafiditra anatin'ny lisitra izay avoaka ny Vomera Mahalotena misana ny fifidianana na ny CENI 80 andro mialoha ny datim-pifidianana araka ny didim-panjakana tapaka nandritry ny filan-kevitry ny governemanta hatrany izay mandrafitra ireo tetiandro mamaritra ny fizotry ny fifidianana lohany Madagasikara araka ny fampafantarana nataony mpitondra teny ny governemanta no sady ministry ny serasera sy ny kolontsaina Volamiranty Maradona nandritry ny valandresaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety androany. Pot de candidature moa zany dia efa mazava tsara fa manomboka amin'ny 6 oktobra 2022 ho amin'ny 7 ora maraina ny fametrahana ny atota taratasy dia ny fifaranana izany fametrahana ny atota taratasy filatsaha COVID-19 izany dia ny farany ny 13 ny volana oktobra 2022 amin'ny 10 ora ariva. Dia tsara fantatritsika ihany koa fa dia bulletin unique no ampiasaina amin'io fifidianana senatorial io. Dia ny propagandy dia manomboka ny 7 ny volana novambra ka hatramin'ny 7 ny volana desambra 2022 amin'ny 12 alina dia mazava ho azy zany ny 10 ny volana desambra zany dia misy an'ilay hoe silence électoral ohatrany mahazatra atsika zany fotoana izany. Dia maro moa zany ny pitsopitsony ao dia ny CENI zany hoe ny Vomera manokana ny misahana ny fifidianana dia ao anatin'ny 80 andro melohan'ny datin'ny fifidianana izy no mamoaka ny listre definitive izay nafeno ny fepetra zany hoe raha kaditsika amin'ny vanim-potoana rehetra dia tokony eo amin'ny 12 oktobra no mivoaka ny liste definitive andreo nafeno ny fepetra.
Mitentina 70 tapitrisa ariary isaky ny lisitra kosa ny caution na ny antoka ho an'ireo candidat izay mamaritra ny fandraisana anjaran'izy ireo mandritra ny fifidianana. Ireo candidat sy lisitra mahazo mihoatra ny 100 na lany na tsy lany mandritra ny fifidianana no misitraka ny famerenam-bola izay fepetra isaky ny fotoam-pifidianana eto Madagasikara araka ny voafaritra io didim-panjakana io hatrany. Izay zany dia araka ny voafaritry ny lalàna fehizoro 70 sy 20 tsipoka aotraotra 7 dia miantso ny mpifidy ny eo anivon'ny gouvernement dia notontosaina zany zay tamin'ny alalan'io didim-panjakana io. Dia misy didim-panjakana iray faharoa ihany koa zay nankatoaviny teo anivon'ny filakevitry ny gouvernement izay 520 sy 20 tsipoka 37 tamin'ny 6 septambra 520 sy 20 izay mamaritra any fandraisana anjara ny ireo mpilatsaka hovidiana amin'io fifidianana io. Mazava ho azy azavaiko eto isika moa dia mbola omenantsika zany ireo didim-panjakana ireo fa ny FDP ngamba no avoakako eto. Ny ao anatin'io didim-panjakana io dia mazava tsara fa 80 tapitrisa ariary na 60 millions d'ariary no caution aloha ho an'ny lista azavaina tsara ho an'ny lista fa tsy ho an'ny tsirairay akory ao anatin'ny lista tafiditra ao anatin'izay. Efa ao anatin'io didy mpanjakana io ihany koa ny pitsopitsony hoe aiza daholo andoavana an'izany rehetra izany hoe aiza avy ny toerana isaky ny distrika ave sa isaky ny renivohim-paritany no andoavana ary namoraina hatrany manakaiky vahoaka moa isika amin'izao fotoana dia ny amoraina izany rehetra izany. Misy ny atota taratasy ilaina amin'ny fandoavana an'izay caution izay. Ny famerenana ny caution moa dia tsy niova fa dia ireo mahatratra 100 mihoatra ny suffrage exprimé no miverina ny 100 na lany na tsy lany zany ka mahatratra an'izay. Latsak'izay zany dia tsy miverina ny caution. Mandray ny anjara tandrify azy avokoa ireo mpisehatra rehetra amin'ny fikirakirana ny fifidianana lon'ny Madagasikara dia ny gouvernemanta malagasy sy ny CENI ho hatrany ministra Vola Miranty Maradona. Efa anatin'ny vanim-potoana mialoha ny fifidianana isika izao ka ataovy indondra raha ho ny fanazavany ny fametrahana ny fitoniana sy ny filaminana mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana izay anaovana antso manokana raha ny fanazavana trany. Isika rehetra moa zao efa tafiditra tsara ao anatiny hoe mihoatra latsaky ny 90 andro ny fotoam-pifidianana dikan'izay efa miditra amin'ilay hoe vanim-potoanany hoe mialoha isika ary mandray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fametrahana ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny gouvernementa iray manontolo maloha mandritra ary aorianan'ny fifidianana. Mariana moa fa ireo mpifidy vaventy no mandray anjara amin'ny fanatanterana ny fifidianana ireo lon'ny Madagasikara dia ireo be tanàna, ireo mpanolontsaina communal sy municipal izany. Anisan'ny olana metranga matetika ny disadisa eo amin'ny resaka fomba fikarakarana ny fifidianana. Misy hatrany mantsy ny tsy makasitraka na koa mandaa amin'ny firosoana amin'ny fifidianana. Mba hialana amin'izay indrindra, ny comité de l'Océan Indien dia mikarakara fiofanana mandritra ny herinandro ho an'ireo rehetra rafitra mpisehatra amin'ny fifidianana. Fiofanana izay tafiditra ao anatin'ilay tetikasa antsoina hoe GPS na ny gouvernance paix et stabilité. Madagasikara dia firenena anisany mandrafitra io vondrona io. Izay no antony hanomezana fiofanana ho an'ireo rehetra mpisehatra amin'ny fifidianana eny amin'ny Enam Mandroibe. Tanjona ny hanatsarana ny fahaiza-manao ireo mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana ary indrindra ny fametrahana école de l'administration électorale ho ny mpikarakara ny fiofanana. Zay ny tanjona ka fanomboana fametrahana an'izay école d'administration électorale de l'Océan Indien zay na tonga zao otrik'azy zao fanomboantsika zany anatina formation zay isy module efatra zany no efa hoeritsaretana fa module voalohany ty apetraka ty ahafahana zany renforcer ny capacité any ireo zay mpiandraikitra ny resaka élection atia Madagasikara. Fa ny tena tanjika dia ny fametrahana ny école d'administration électorale io module zao tombontsika androany zany dia le resaka ataoko hoe
formation zany amin'ny resaka élection inona no anjara andraikitra ireo olo ireo, inona daholo ireo cadre juridique amin'ny resaka national na international na cour régional. Mitandrina dia ahafahana zany renforcer ny capacité andreo zay mianjaika amin'ny resaky ny élection zay. Zava-dehibe ny fisian'izao fiofanana izao ho ny filohan'ny Senit Dame Arsène, andrasana aoriana ny fiofanana ho izy ny isian'ny fitovim-pijery amin'ny famaritana ireo hevitra mety tsy mitovy izay mety miteraka tsy fankazahoana eo amin'ny fifidianana. Ny vokatra andrasana dia mba hampitovy ny fomba fijery amin'ny famaritana, ny atao hoe concept na io koa famaritana ny ataontsika hoe hevitra izay mety mampiazoazo dia ao anatina fiaonana ohatran'izao zany no ampitoviana izay fomba fijery izay mba hialana amin'ny mety tsy fitoviana amin'izay fomba fijery. Nanomboka androany ary aharitra herinandro moa ity fiofanana ity ka mandray anjara amin'izao fiofanana izao ireo mpanao gazety, fiarahamonim-pirenena, ireo antoko politika, ireo vondronkely maro samihafa ary ny mpikambana eo anivon'ny CENI.